tonga so tomoko lasy tomoko vavy eto anatin'ny fandarana politisy amin'izao tolonakandro izao miarabanao any tokantrano ary manasanao ihany koa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany so ny afanomezantsono eto amin'ny fanolorana ny vahintsika ao amin'ny andro any kosa dia Andriamatoa Toavina Ralambomahay izay filoha lefitry ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra miarabanao tomoko ary tonga so indray eto anatin'ny fandarana politisy miarahaba intelo angamba zany ny niakatra tetoan'ny politisy miarahaba antsika rehetra mpanaraka miarahaba ny son'ny afanomezantsoa mpiara-miasa ihany koa mampanao gazety dia inany mba liana ny resaka androany satria tsy hoe fahafahaliana fotsiny izy ity iakatra plateau fa tena mba te resaka ny vahoaka Antananarivo te hampifantoka ny vahoaka Antananarivo amin'ny zavatra iainany satria tena somary mafy ihany zavatra iainantsika ary mbola misy 10 taona izy ity arak'izay moa dia mahakasika ny fiainan'ny commune Antananarivo renivohitra no horesantsika anisany niteraka resabe Andriamatoa Toavina Ralambomahay ny mahakasika ny hoe fifandanjakery eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra tao aoriana tsy nalano filohan'ny filakevitry ny tanàna ny candidat izay natolotry ny vovonana firaisan-kina izay azontsika fantarina ihany koa moa hoe mpanohatra zany araka ny fantatry ny maro manko dia hoe tokony nahazo tombondany ny avy amin'ny fanoherana tao anatin'izay nefa tsy arak'izay akory ny zavatra nisy teo amin'ilay hoe fifidianana izay manahoana tompoko mety ho avy ny tanàna Antananarivo tao aorianan'izay zavatra rehetra nitranga izay ariana ihany koa no mety hoe ao ambadiky ny latsabato miafina izay voalaza fa angatany ny hirimara matetika ihany koa ya aloha tonga dia atomoko amin'ilay resaka hoe vato miafina io zany mba tena hiantsonay amin'ny fiarahamonim-pirenena na société civile hoe andaotsika mba hiaraka handinika io resaka vato miafina io vote secret zany izy io efa niainana izy io nandritra ny 10 taona tao aloha teo efa niantso ny société civile na fiarahamonim-pirenena foana zay hoe andao mba diniana izy io andao mba diniana izy io dia hitantsika moa vokany tao anatin'ny 10 taona dia amin'ity zay mamerina indray manao antso avy hoe andao mba averina diniana izy io nisy fitsipika anatiny no ezahanay nanao rafetina dia io fitsipika anatiny io dia mangarahara tsy mila bianco zay tsy mila samifine zay tsy mila CSI zay fa tonga dia antonay mangarahara leo hoe tokony atao mazava tsara ohatra hoe ny valikasa na solopaladi na vola miditra aminay mpanolotsaina misy hoe tokony atao mazava tsara hoe inona ny asiana vomiera zany satria misy lalàna maro zany nisany io vato miafina io hoe ahoana no fomba anovana lalàna asiana vomiera mikasika ny fizakaten'ny commune satria misy fotoana commune tsy afaka mihetsika tsony amin'ny vato miafina ny resana tao anaty lalàna zany misy ihany koa ohatra hoe rehefa manamboatra trano mihoatran'ny 1000 mètres carré anao dia mila makany amin'ny inona moa tianarana teo any amin'ny ministeran'ny fanajariana tany ohatra hoe mikasika ny mpiasa ao amin'ny commune rehefa ampiakatra karamana piasa ianao na ampiakatra échelon ana piasa dia mila mandalo amin'ny fonction publique ministère en fonction publique misy ho am'izao zao masa ho resantsika eo ny impôt sur les propriétés bâties impôt foncier sur les propriétés bâties hoe engany mba tsy ho alain'ny fanjakana io impôt io etran'ny trano io fa mba hijanona aminay commune tsy fantatra moa zany 8 eo le izy fa tena manjavozavo dia misy vomiera ohatrany zany mba saika natsanganay kanefa moa araky ny lazainao teo na tokony ho maro anisa raha mpanohitra dia resy fanontanianao dia hoe ahoana le resaka filohan'ny filan-kevitra dia toerana ankefatra noho ny faninanana dia 3 ny lasa mpanohitra ny filohan'ny filoha-lefitra zany tenako ny mpampakateny lasany gasikara MG dia ny mpampakateny faharoa lasany tim mazava-be zany fa rehefa mijery tableau ianao dia somary miparitaka ny mpanohitra indrisy eo amin'n'ivon'ny candidat filohampirenena moa dia efa hitanareo iny hoe C11 lasa C10 lasa C5 amin'ny sombafambahoaka lasa mifidy mapara mihitsy moa zareo rehefa lany dia amin'ny be ny tanàna reny hitanareo reny misy zanaka lima nasankarany dia tamin'ny aty amin'lentana aty amin'ny farany ambany zany hifotonozy nareo mpanolotsaina somary miparitaka ihany koa dia angambany izay aloha zany mikasika mpanohitra tsy voa izao moa no nahitana trangan-javatra toy ireny teto amin'ny tanàna Antananarivo eny fa na eto amin'ny firenena ihany koa fa mandeha ihany koa ny resaka eo amin'ireo mpanara-bavao isan-karazany sy ny olo-pirenena hoe ka matoa mitranga zany ny zavatra ohatr'izay dia le milaza ho mpanohitra mihitsy no sadasada misy ny mpamadika raha mahakasika anareo amin'ity tanindrazana manokana manao ahoana izay tena hoe position anareo izay
za aloha zany mangataka hoe andao mba resaka Tananarivo sy ny vahoakana Tananarivo nresahana fa raha tianao resahana mpanohitra dia fahita zany ny tableau fa miparitaka mpanohitra tsy hitako tsony zay ambara mihoatra an'izay fa raha ny tenako manokana aloha dia efa ela ihany nanohitra amiko dia tena mampalahelo ny zavatra mitranga atao amin'ny firenena fitotoana zay efatra amin'ny Andriamatora Jona Mampianara moa zay no nanohitra ohatran'izay dia anjaranao no mijery hoe iza no maninona fa andoranga mba nyresaka eto Tananarivo natao fa raha mpanohitra aloha zany dia hita hoe tena marefo ao anatin'izay anisany hoe vaovao mahakasika ny tanàna Antananarivo ihany koa ilay filazana fa hoe tsy manana teti-bola ho an'ity taona 2024 ity ny renivohitry Gasikara manahoana ny mahakasika an'izay tsy nisy ve ny fiomanana ny mahatonga an'izay tara moa zany ny budget primitif ty izy ty zao zao vao mivoaka zany tokony tamin'ny volana aogositra tamin'ny herintaona raha natao fa vo amin'ny fandraikirekena ianana dia tara daholo le izy ny zavatra mitranga zany zao dia hoe ahoana ny anaovana saina mba ny raha zao atao hoe inona no anatin'ity budget primitif ty dia ohatra fotsiny zany ny resahana teo ny resaka tamin'ny syndicat zay dia mamangataka ohatra ny syndicat hoe mba ampiakarina ny hofatrano zay omen'ny anina dia ny anay zany vahaolana tsy hoe ampiakarina aloha le hofatrano ny anay amma humaniste écologiste ny resahako zany fa tsy amma hoe solontenan'ny filan-kevitra dia hoe sarotra ho an'ny commune ny ampiakatra n'le hofatra le indemnité de logement fa satria 14 000 ariary zany le izy fa ny tena mety dia hoe manana cité manana logement manana villa manana trano be deaibe appartement be deaibe mihitsiny ny commune urbaine Antananarivo hatrany Ilafy hatrany Nosy be tsakaiketsy misy cité planton dia reny no tsara raha averina hipetrahan'ny mpiasan'ny commune reny trano ireny fa amin'izao fotoana zao be deaibe loatra ny trano efa tsy mipiasan'ny commune ntsony no mipetraka ao fa efa nijanona na nyzafikely na mpanofa tranony dia le mpiasan'ny commune indray zany no mijaly ohatra koa zao anatin'io teti-bolo io ny taxi moto zao zahako mihitsy ny tenako manokana mihitsy no ny ady tamin'ny herintaona hoe tokony mba mandoha vola any amin'ny commune amin'izay ireo taxi moto ireo fa manjary manao fifanana tsy ara-dalàna ry mampalahelo ny taxi zava lasa concurrence déloyale amin'ny taxi zany dia nahavita nandoratra atao zay tamin'ny herintaona tsy mpianaky 5 mikasika ny taxi moto zany hoe tokony mandoha vola any amin'ny commune ny taxi moto tamin'iny herintaona iny tamin'ity fotoana ity ohatrany mitady eto efa 7 andro no taty amiko an'ity ohatrany tsy misy le izy dia tsy maintsy hiteny zany filan-kevitra hoe avereno asaivo mandoha etrany amin'ny commune taxi moto ary tsy vitan'izay fa andoha avoaka daholy amin'izay ny lalàna mikasika ny assurance ny hafanganam-pandeha kasika ny olony taxi moto tsy manana famerim-bola ny gilet ny lokony zany rehetrany ho resahana ao daholy anisany ihany koa ohatra hoe ny président sy ny secrétaire trésorier ohatra dia anisany hoentina eo amin'ny filan-kevitra ao dia hoe manana mpiasa 4,000 zahay no misitraka vola ao anatin'io commune io ka maninona moa secrétaire trésorier raha ohatra ka alain'ny bentanàna satria ny bentanàna manindry azy dia mba tsy olona hafa ao anatin'ny mpiasan'ny commune no alaina fa olona ao anatin'ny mpiasan'ny commune mikasika ny teti-bola ihany zany dia ny secrétaire trésorier ohatra io secrétaire trésorier io zany dia ny bentanàna no manindry azy dia nisosokevitra avy aty aminay zany humaniste écologiste io dia hoe mpiasan'ny commune ihany no atao secrétaire trésorier zany hoe le karamany eo amin'ny commune ihany no entiny ao amin'ny fokotany ohatra hoe 400 000 ariary ohatra ny karamany na 500 000 ariary na 300 000 ariary dia iny izy no entiny dia lasa secrétaire trésorier izy satria mampalahelo be le secrétaire trésorier amin'izao fotoana zao 72 000 ariary hatramin'ny 90 000 ariary eo ny vola azo ny isam-bolana nefa izy mizasa isan'andro dia amin'izay mbola taraiky be foana koa le vola dia tsotsotra kokoa zay zany misosokevitra efa nentina hatramin'izay zany zavatra any hoe aleo le mpiasan'ny commune no atao ao zavatra ohatran'izany zany no hevitra entina eo raha amin'ny latsina iny mahakasika an'io secrétaire trésorier io ve zany hatramin'izao dia mbola tsy piasan'ny commune tsy piasan'ny commune zany izy io fa tendrain'ny commune dia omen'ny commune 72 000 ariary ka hatramin'ny 90 000 ariary 90 000 ariary zany misoratra ato amin'ity nefa le izy hitanao fa tsy araka akoriny le zavatra
tsy araka ny commune koa ro mandoa an'le izy a misy hatrany amin'ny enim-bolana tsy voaloha le olona nefa miasa isan'andro a le olona koa moa zany tsy mitaraina na mbola vonina hiasa fa na zany raha mampalahelo a mieritreritra n'izany zavatra zany. Inona avy ireo zavatra mety hoe tsy araky ny commune mihitsy ny fandoavana azy raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana izay? Maro dia maro a mitaraina mihitsy zao ny mpiasa hoe tsy voaloha ny cotisation retraite a tsy voaloha ny analyse any amin'ny institut Pasteur misy fotoana zany tsy voaloha fa tsy voaloha foana dia io zany a charge patronale koa tsy voaloha dia misy mpiasan'ny commune maro tonga misotro ronono nefa tsy mahazo vola mihitsy tsy misitraka mihitsy dia mampalahelo le zavatra ohatran'izany. Ny vahaolana entina mampanao politika anay a dia zay foana hoe ohatra zao hoe misy mutuelle reny a dia reny a mandoa vola ianao isan-taona ataontsika hoe 50 000 ariary 60 000 ariary a dia rehefa miditra dokotera ianao dia efa polisan-jato ihany no lohanao. Rehefa mandoa fanafody ianao any amin'ny fivarotana fanafody a dia efa polisan-jato ihany raha ohatra ka fanafody a générique. Raha sanatria ianao miditra hôpitaly a dia ohatran'izay ihany koa dia zay zany no hevitra entina eo amin'ny filan-kevitra amin'ny latsinainy hoe maninona raha rehefa tsy araka ny commune intsony le remboursement intégral na le famerenam-bola 100 isan-jato dia maninona raha manao an'izay hevitra izay a dia mba 4 isan-jato sisa no alohan'ny commune raha sanatria tara mba maivamaivana le izy satria ao zany misy olona marary a dia mangataka miandry herintaona roa taona vao azo a raha azo a ny famerenam-bola dia mitady vahaolana notrany zany ny asan'ny mpanao politika ary miantso mihitsy ny mpolina Antananarivo izay engany mba holiana amin'ny fandarana tahaka izao hoe mafimafy ny fiainana eto resantsika rehefa avy mitondra drano mazava be a mitaxi bicyclette mety resahana rehefa avy eo a androany zao filohan'ny repoblika amin'ny resaka afisy azo resahana ihany koa zany. Eo amin'izay hoe olana amin'ny fandoavana izay mety misy ve zany zavatra fandaniam-bola tsy amin'ny tokony izy mahatonga ilay hoe tsy voalosa ny fandoavan'ny mponina eto andrenivohitra etra ihany koa no mety hoe sakana mahatonga an'izay tsy fampiana avy eo amin'ilay lafin'ny teti-bola? Ny voalohany aloha zany a dia kamin'ny olona andohetra ny taratra voalohany aloha dia nitaha fandraisana anjara ambany be ny olona nifidy anay zany hoe nitaha ny taux de participation ambany be dikan'izany a tsy mifampatoky ny olom-boafidy a zahay olom-boafidy ny mpifidy a sy zahay olom-boafidy misy zany a kamo ifidy dia aloha zany dia vahaolana amin'izay zany zay rehefa tonga eo amin'ilay toerana dia sarotra be aminay a no milaza amin'ilay olona hoe alohavy ny etra mba hahafahanay a manao fotodrafitrasa io na resaka fahasalamana io centre de santé de base manantsika na resaka lalana io a na inona na hoe nihitra trano arana ino moa tena enjana indrindra satria nisy fotoana nampiakarinay avo be tapitapoka teo ilay izy a dia tezitra ny mponina Antananarivo dia izahay moa amin'ny mampanao politika anay fa zay tao no teny hoe mila ampidiny io zavatra io dia nampidina n'io zavatra intelo zay dia zavatra ohatran'izany tsy mifampatoky koa zany a mponina Antananarivo sy ny olona mifidiny dia izany zany tena anisan'ny mahatonga ny vola tsy miditra ihany koa raha ny ariere tena manana trosa mihitsy ny Antananarivo a raha tadidiko tsara 2022 izy mbola nisy 7 milliards teo amin'izao fotoana izao jerentsika eo hoe firy ho anontaniantsika fa betsaka mihitsy ny trosa ny commune tsy voaloha. Anisan'ny nolazainao teo ihany koa mahakasika an'ilay hoe trano ipetraran-dreo mpiasa eo anivon'ny commune hoe lasa ohatry ny fandovana ilay izy misy ve ny andraikitra efa niraisina manoloana an'izay toe-javatra izay? Efa tamin'ny 10 taona zany dia izahay mihitsy no niady a tamin'ny herintaona tamin'ny efa-taona teo zany dia lasa saina mihitsy zay dia efa niady mihitsy hoe mba ampiakarina le hofatrano satria misy hofatrano 60 000 ariary 100 000 ariary zavatra ohatrany dia izahay no nampiakatra azy fa mbola ambany be foana teny mihitsy hoe mila avoaka reny dossier reny satria misy fotoana le mpanofatrano ireny no mitory anay commune dia eo le izy mitarazoka be eo dia mila atao mihitsy zany ny fanadiovana na assainissement an'ireo dossier ireo nandritra ny 10 taona misy ihany koa indrisy reo tany namidy taminay tamin'ny herintaona zany tao anatin'ny 10 taona zany a namidy tao amin'ny conseil municipal le izy a dia androany zay mahita hoe misy be dia be mbola tsy nandoa vola nefa le varotan'ny commune azy tamin'izany a dia amina prix na vidiny ambany dia ambany zany rehetra zany tena miantso mihitsy zay amponina Antananarivo mba hiresaka aminay a hifanome hevitra hifanome tanana fa indraindray ohatra ny mahatsiaro miady rery ihany.
Anisany efa natsidika eto ihany moa Andriamatoto avy Naralambo Mahay makasika an'ireo taxi moto eto amin'ny tanàna Antananarivo. Efa araky ny vaovao ihany koa dia misy ihany koa le tricycle amin'izao mivezivezy eraky ny tanàna, eo ihany koa ny taxi bisikileta izay efa manambara ihany koa ny commune hoe tsy azo atao an'ireny tricycle ireny ny miasa eto. Manao ahoana kosa indray ny makasika an'izay ary ny fandraisana fepetra ihany koa amin'ilay taxi moto satria anisany azo lazaina hoe namporongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana teto Andrenivohitra ny fisian'izy ireny. Hita maso isan'andro fa miamahantra ny vahoaka Antananarivo. Eo anosy eo amin'ny Sénat ianao zao dia mahita bisikileta milahatra, taxi bisikileta milahatra efa 50 metatra. Dikan'izany somary diso ihany le hoe miady amin'ny fahantrana ny fitondrana ankehitriny fa tena miamahantra ny olona. Ny filan-kevitra tamin'ny roa taona dia nanapa-kevitra fa tsy mahazo atao ny taxi bisikileta. Fanontaniana tamin'izay fotoana izay na nipetraka tamin'ity tamin'ny Mampara taminay ihany koa dia inona raha ny fepetra raisina mikasika an'ireo. Indrisy fa tsy namoaka fepetra mihitsy izahay. Amin'izao fotoana izao raha manenjika ny taxi bisikileta tsika dia resaka parking gênant fiantsonana manahirana. Parking gênant stationnement encombrant zany no ahafahana manenjika an'ireo raha hanenjika an'zareo. Dia eo zany zao misy lesona niraisana tamin'ny resaka taxi moto tamin'ny ana satria za mihitsy no nanaiky hoe tokony ekena ny taxi moto dia atao ny fitsipika. Dia io ny zavatra vitako aloha zany dia napiditra an'ireo le vola ao anatin'ny teti-bola. Fa ny resaka kasika sy ny kiretra zany dia nataoko an-taratasy fotsiny fa tsy lany tao amin'ny filan-kevitra. Dia eo zany mila mandinika tsara mihitsy amin'ny taxi bisikileta hoe inona raha zany natao amin'io zavatra io. Raha sy tenako manokana aloha dia somary may ihany grillé satria zany no mitondra an'ilay izy dia tsy nekena daholo ny zavatra netiko tao dia izao ilay izy lasa korontana be mihitsy ilay izy sa bordel ilay zavatra mitranga nefa ny fitsipika efa nametra ny mpanatateraka ary zareo koa nanangana natao hoe commission tripartite izany hoe misy ny taxi moto ny mpanatateraka izahay mpanolo-tsaina fa tsy hita mihitsy izay vokany mandrakity ny androany dia io hitanao mikorontana be taxi bisikileta zany tena mila ivaheverindrenina ifanarahana mihitsy hoe inona ny atao fa tena hita mihitsy zany hoe miamahantra ny mponina Antananarivo ohatr'izay ihany koa ny tricycle inona no atao hogadraina ve ny olona ho potehina ve ny bisikletany sa inona sa ho ekena indray nefa rehefa ekena dia tsy atao indray le lalàna dia mikorotana be ohatran'io indray tsy fantatra mihitsy zany hoe ahoana natao lohatra eto. Anisany hoe tanjona ihany koa manko ny ametraka hoe saritsara ho an'izany hoe renivohitra Gasikara zany nefa raha toka hoe tena miditra eto amintsika daholo na ny tricycle ny taxi bisikileta dia mbola lasa ohatrany hoe tsy hita zany le maha renivohitra ny Gasikara na Antananarivo izay. Mbola tsy nisy mihitsy zany ve firesahana makasika an'izay ahafahana mijery efa nisy efa nilavanao tamin'ny taona 2024 tamin'ny 5 taona iny. Ary makasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray Andriamatoto avy Naralambo Mahay efa nisy kosa ve ny fepetra noraisiny teo anivon'ny commune na dia atao raha hoe mety hoe tsy andraikitra ireo eny anivon'ny commune rehetra izay zavatra izay fa ahafahana ihany koa mametraka hoe mba misy fandriam-pahalemana eto Andrenivohitra. Andraikitra ny be ny tanàna sy ny tanàna Antananarivo mihitsy ny fandriam-pahalemana tena andraikiny mihitsy ny premier magistrat de la ville izy manana sapeur pompier zay manana polisy tena nijarany mihitsy fa ny tena fahitako ny olona Antananarivo dia izay be loatra ny olona eto Antananarivo dimy tapitrisa sika manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia ray tapitrisa sasany roa tapitrisa latsaka kely eo rehefa sabotsy lahady dia mazava be fa tondraka ny rano, mazava be fa feno ny fako, mazava be fa tsisy fandriam-pahalemana, mazava be fa mitohana ny tomobile. Tena hoe feno Antananarivo vahaolana mikasika an'io zany aminay humaniste écologiste no mila tadiavina. Tenenay mazava be foana ny vahaolana amin'io dia avoaka Antananarivo ny ministera. Zay ihany ny fomba naovana an'io. Ary efa natao zany fa tsy hoe resadresaka ohatra hoe Iavoloha ny fiadidinan'ny Repoblika dia nalany Didier Ratsiraka tao Ambohitsirohatra dia nalefany tany Iavoloha 12 kilometra miarana Iavoloha. Zany daholo ny tokony natao amin'ireo ministera rehetrarehetra ireo aparitaka manodidina Antananarivo. Any Mantasoa ohatra misy résidence présidentielle afaka alefany ny HCC any Vontovorona misy trano be joalajoala anankiroa azo andefasana ministera anankiray sy ny sisa ireo garnison miaramila rehetrarehetra ireo
mpitandro filamina rehetra aloha aparitaka eraka Madagasikara am'izay alefa any Betroka alefa any Betroka alefa any Anjozorybe alefa any Akazobe fa any misy kidinapinina fa tsy hoe avangongo eto Antananarivo amiko zany rehefa mbola be diabe ny olona eto Antananarivo de mbola be diabe ny taxi bicyclette be diabe ny tricycle be diabe ny tondra-drano tsy misy rano ny tsena ny loto ny fako tena tsy azo iainana mihitsy eto fa zay ihany amiko aminay humaniste écologiste zany vahaolana eto Antananarivo. Manahoana kosa indray amin'izao fotoan'izao ny figeriana n'ireo fako satria anatin'ny fotoanan'ny fahavaratra isika nefa hita ihany koa hoe miparitaka ny fako efa anisany efa ny fepetrany raisina moa teo aloha teo mitohy ve izay fanatsarana izay amin'ny resaka fako kosa indray teo Antananarivo. Ny ezaka moa dia mitohy foana tsotra ny taloha kosa ngamba aloha fako amin'izao fotoan'izao fanazany ary sarotra ihany ny mitantana an'ilay satria tena mila vola be ary izaho milaza aminao fa raha olona 5 tapitrisa isan'andro no miaraka manary fako dia olana foana io andralanitra toko efa feno efa tamin'ny taloha kely ny taona 20 tao no raha ny lalàna na rahana efa tokony tsy azo anariana fako intsony zany hoe bon tsy hita moa ny 5 taona ohatran'ny jerijery baolina tety fotsiny ny mpitondra dia mbola mitohy ihany foana ilay izy fa raha ny tena marina dia tsy tokony anariana fako intsony any andralanitra fa tokony manana politika hafa mihitsiny mikasika an'io indrindra hoe be loatra ny olona eto Antananarivo. Anisana tenenina hoe raha mbola manary fako isan'andro ny olona eto Antananarivo inona zany mety hoe vahaolana avy amin'ny humaniste écologiste akoatran'ilay hoe tsy tokony anariana fako intsony ihany koa eny Andralanitra ao anatin'izay hoe resaka fako zay. Ny voalohany aloha dia hoe ahena ny olona eto Antananarivo zay foana ilay izy zany na io zany fanontanianao na resaka tsena na resaka fako na resaka taxi moto na resaka trano miorina amin'ny tsy ara-dalàna na resaka ramble dia zay foana aloha no olana be olona loatra eto Antananarivo zay foana zany aloha inona amin'izay zany ny vahaolana dia hoe nataony amin'ny humaniste écologiste zao dia manana fifanarahana zay amina orinasa anankiray zay hoe ny taratasy rehetrarehetra taratasy madio dia tsy ariana intsony any amin'ny fako fa angonina atao anaty gony dia io orinasa io no maka azy ao aminay dia zavaloatran'izany zany tsy atao intsony izay tonga fako any amin'ny andralanitra any amin'ny dabanjordiry le ny misisin-dalana eny fa mitady orinasa maro dia maro ny plastika ny zavatra azo atao zezika ny zavatra azo atao plaky le plastika zavatra zany dia orinasa mikarakara an'ireny no manangona an'ilay izy dia mba tsy tonga any amin'ny andralanitra intsony ilay zany ny toerana hafa izay anaovana azy fa zany tsy vita anatin'ny herintaona fa mety hoe any amin'ny 5 taona 9 taona vao tratra izay tanjona izay raha manomboka zao. Ina mbola sakana tsy hanombohan'izay zany amin'izao fotoan'izao. Satria tsy misy tody hatramin'ny farany mihitsy ny projet rehetrarehetra nisy anankiray zao hoe apisa zay ihany zao no nandalo teo amin'ny birao anay mpanolotsiana tamin'ny 5 taona iny hoe atao angovo na gaz ny fako andralanitra kanefa moa tsy nanomboka mihitsy ilay izy mandraka teny androany fa mbola miresaka foana dia zavaroatra zany tsy mety tonga hatramin'ny farany foana le tetikasa. Misy olana manokana ve mahatonga izay hoe tetikasa tsy tonga hatramin'ny fitavozavozan'ny mpanatanteraka no mahatonga an'izany mitavozavoza tsy miasa haingana lany andro fotsiny mijery baolina fitavozavozan'ny fitatahana ilay izy dia tapitra ihany ny mandata no atin'ny 5 taona iny. Efa voaresakitsika teo ihany koa Andriamatoto avy Naralamay makasika ny fiakaran'ny rano amin'izao fotoam-pahavaratra izao anisan'ny tena hoe mitondra faisana amin'ny makasika izay ny eto Andrenivohitra misy ve efa paikady napetraky ny commune ahafahana hoe manala an'ireny olona indrindra eny amin'ny toerana iva rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao inona ihany koa no mety hoe vahaolana satria araka ny fantatra dia ny fahatsetsehana lakan-drano no tena mahatonga an'ireny hoe fiakaran'ny rano ireny. Eny taona zany mpitondra teto amin'ny tanàna no tatana Antananarivo dia 5 tsika mbola tondraka ihany zany hoe bilan négatif aloha zany ninona teneninao rehefa mbola misy maty rehefa mbola misy trabona dia bilan négatif aloha zany ny 5 taona farany teo tsisy afaka hiadevitra amin'izany. Ny manaraka dia hoe inona zany ny atao ny anay moa dia ohatra ny veriberina fa le valipetanyko teo fa zay ihany le izy rehefa be loatra ny olona dia mazava ho azy fa dia mananganangana eraky ny tanàna ny olona misy trano be na manan-karena na mahandra manangana any ambony lakan-drano any ambony tatatra inona ny politika havaly an'izay dia neny moa efa teneniko teo fa tsy aveliko intsony fa tsy manana aloha zany raha zao
satria nydikanyio a de hoe rehefa hoavy ny cyclone na toato aignany volana mars iny a de aza hitako mbola zao ihany aza hitako amin'ny heritaona de mbola zao ihany a rehefa mbola tsy manana vaholana mpitatana Antananarivo izahay anisany fa araky ny resanao teo a zay moa zany de vitsy anisa foana rehefa atao fividianana de inona moa zany ny azo atao eto. Ny commune ave tsy manana efa hoe toerana natokana na hoe mampitomba le toerana natokana andraisana an-trabona rehefa fotoam-pahavaratra sy rivo-doza takizao. Manana mihitsy ny commune fa tsy ampy manana mihitsy ny commune manana plan de contingentement ary izy tamin'izany fotoana zany fa tsy ampy hitanao io fa tsy ampy le izy a tsy mandeha amin'lohany le izy a raha ohatra koa le izy avoaka Antananarivo a zay ngamba ny mety indrindra fa ny dikan'izany mila mifanaraka ao nabe ny tanàna ivelan'ny Antananarivo fa tsy ampy tsy maharaka mihitsy zany a ny fotodrafitrasa raha mbola eto Antananarivo 5 kilometra toradro na 7 kilometra toradro arakaraka le teknisianina no ivelaran-tany na Antananarivo nefa ny ianao a 5 tapitrisa amin'ny fomba ahoana moa no ianao tsy hoe New York akory na Shanghai na Hong Kong ary tsy maniry koa aloha ho lasa Shanghai na Hong Kong na New York mi Antananarivo fa rariny be le izy raha tsisy toerana eny azo atao foana miangavy église na ny ina moa fiangonana zany hoe mba atao anaty fiangonana ny mahantra misy koa ny toerana mijalajala be hôtely mijalajala be ohatrany tsy de misy client izy ireny raha azo négociena ihany koa fa atreto aloha zany de tsy ampy mihitsy ny toerana. Fa mbola tsy niroso tamin'izay hoe fanaovana négociation tamin'ireny toeran'ireny zay ve fa mbola miandro foana ve zany rehefa tena tonga ilay loza de zay vao hitady toerana ho an'ny olona trabona. Ny sekolim-panjakana moa zany zao no tratra indraindray fa ny mbola tsy nahita mpitondra Antananarivo aloha nyresaka tamina pasteur sy mopera hoe mba atao ny trabona aloha mandrapaha ao anaty tranon'Andriamanitra aloha mandrapaha fa azo eritreretiny zany no afaka horesahana mihitsiny zany asa aloha raha anaiky mitondra fivavahana hoe atsiana trabona ao anatin'ny fiangonana. Fa vao resaka foana ny hoe fahatsetseman'ny lakan-drano no mahatonga an'ilay hoe rano miakatra efa fantatra zany zay hoe zay no mahatonga azy fa rehefa tapitra nefa le fotoam-pahavaratra de ohatrany hoe tsy de eny hoe intsony no mahakasika izay tsy misy ve paikady ahafahana manadio sy tena hoe manarina an'izay hoe lesoka izay mahakasika an'ity tondra-drano ity. Io zany mitovy foana efa nanao ihany ny fanadiovana canal C3 efa nanao ihany fa tsy mandeha amin'lohany le izy satria ianao zany alefanao anatin'ny rano canal C3 faran'izay maloto le mpitandro filaminana nisy fotoana nalefa tany mpitandro filaminana de manala an'le maloto tena maloto de nefany le olona eo ampanaovana le mpitandro filaminana rehefa ampangalana le maloto eo le trano rehetra manodidina le lakan-drano kay tonga de tota legoa tonga de mandeha ao anatin'le lakan-drano de inona ary nataonao ianao zany manadio eo ampanadiovana misy olona manao natoerana ny trano tonga de ao de reraka fotsiny zany nananao ary fa reraka fotsiny satria le fanajariana mihitsy ny tsy mandeha amin'lohany le olona tsy manana fo septika fa tonga de alefa anaty lakan-drano le izy miaratsiny fa manaro-po ao anatin'le izy de vaolana zany de zay foana ianao zany rehefa be olona loatra ao anatina toerana ray na madio be tahaka n'inona ary nareo menakavy raha ohatra ianao zany manao tranoan'olona efatra de madio be daholo nareo efatra ka olona folo nareo no mipetraka ao madio be daholo nareo folo potika ihany io trano io satria isaky mihetsika de sokafana io varavarana io isaky mihetsika de samy manao varavarankely isaky mihetsika de samy manao toalety de potika ihany io farany zany hoe na inona zany fanontanianao io zany de miverina foana le izy hoe surpeuplé tanà zay foana le izy ka na anadio canal C3 eto ary de maloto ihany io rapitso zay zany le olana fa tsy misy ve zany hoe fandraisana andraikitra amin'ireny olona tonga de hoe mandefa ny maloto no mivantana ohatra anaty tatatra iray satria fahita ihany nge zay hoe zay ara zany le lesoka aiza ihany koa no mety hoe fanabeazana ny olo-pirenena ao anatin'izay satria azotsika atao ihany koa nge manabe an'zareo hoe tsy mety zao fa zao no mety azo atao tsara mihitsy manabe tena azo atao tsara mihitsy manabe ary tokony atao manabe fa ny dikan'izany de hoe mila manao toalety isaky ny tokantrano mila manao gabone isaky ny tokantrano nefa aiza ny toeranao anaovanao gabone eto Antananarivo zay ny le olana de le olona manao trano erak'izay tiany eraky ny tanàna ataovy hoe mihoatra ny 500 ny trano eto eto Antananarivo tsy misy permis de construire fa de mananganangany ny daholy ny rehetrarehetra
de zay ray alehany zany na sakananao ny olona nao trano azo atao zany fa nidikan'izany oa mila avoaka anatananarivo a le ministera le satria mahatonga ny olona ho am'vangongo eto hoe tsisy atao any ivelantananarivo hoe de manao trano izy a eo amin'ny lakan-drano manao trano izy a eo ambony tatatra afaka miady am'ireny olona ireny tsika fa ny olana tsy maintsy anao trano ihany izy ary raha vo tsy misy toerana any anosy avaratra any anjeva any mazanga any tomasina rehefa de iverina eto foana le olona de mitovy foana ny olana ny tianao ho teneniko angamba de hoe tokony sazina mafy sy ampianabeazina ro olo reo fa nasazinao mafy ary reo hoe hopotehanao daholo ny taxi bisikileta hogadrainao daholo ny taxi bisikileta de mitovy ihany nge le vaolany mitovy ihany le problema avy eo hoe iady manolo lety fotsiny ianao raha hoasitsika resaka kosa indray ny makasika ny hoe fangararany ny fitantanana ny tanàna Antananarivo araky ny vaovao fantatra moa de hoe tsy hoe sorona amin'ny commune indray tsy hoe sorona amin'ny commune ny etra na ny hoe IFPB moa zany zay efa niteraka resa be tamin'ny taondasa fa hoe ny fanjakana fohy be indray no hitantana azy raha nyresaka taminao ny mpanao gazety ny Sioka de nilaza moa tamin'izay Andriamatoto Avy Naralamba hoe tena mbola tsy mahafantatra ny makasika an'izany mihitsy hoe fa ny hevitra raha hoe fa tsy an'ny commune antsony ny fitantanana an'izay midika ve zany fa misy koa zavatra tsy mandalo eo ambanin'ny masinareo filan-kevitra mahatonga an'izay hoe misy tsy fantatra misy fantatra niaraka ny ainany izy intsika tamin'ny fampielezan-kevitra hoe ahoana moa zany ny izy ity ahoana nitadiavin'ny fanjakana alaina ny IFPB impôt foncier sur les propriétés bâties zany hoe ny etratrano de niarana lalitsika nanangovotra daholo sao de ho alain'ny fanjakana de androany izy zany misy milaza zany hoe tsy alain'ny fanjakana io vaovao tsara zany tena vaovao tsara zany satria telopolo isan-jato ny vola miditra amin'ny commune dia IFPB io zany ny tena olana amin'io zany de hoe fizakatenan'ny commune autonomie ny humaniste écologiste dia pomba ny autonomie province autonome na région autonome zay zany ny anay ka raha ohatra ka ny amin'ny commune koa tadiavina koa hoe ho alain'ny fanjakana foibe daholo ny vola de tena mampalahelo zany fa ao anatin'izay zavatra zay nefa mahafantatra mandalo eo ambany masinareo daholo ihany ve ny fanapa-kevitra rehetra sy izay tokony fantatra lalàna be niaraka ny anantsika hoe lalàna iny e de niaraka tsy resaka commune iny fa resaka lalàna de niaraka ny anao ny lalàna iny daholo tsika tamin'ny novembre de hitantsika io zavatra mitranga hoe ho alainy ve sa tsy ho alainy fa hoe mandalo amin'ny fanapahan-kevitra lalàna iny fa tsy anay anisan'ny vaovao amin'izao fotoana izao ihany koa Andriamatoto Avy Naralamba mahihany makasika ny hoe fialan'ny FES eto an-toerana zay anisany hoe voakasika amin'izay avokoa ihany ny mpanao politika satria maro ny olona efa nahazo tombontsoa tao anatin'izay hoe FES izay eo ihany koa moa ny USAID mahafantatra ihany koa tsika ny vaovao makasika an'izay manakambara makasika an'izay hoe ny humaniste écologiste ny zavatra mitranga aloha zany rahatany any amin'ny tsy rahatany fa any amin'ny firenena tandrefana dia miverina fitonana indray indrisy ny capitaliste na ny ery ankavanana sy ny mpanavaka mabolokoditra na ny rasiste zany zay zany ny tena olana hitatsika io Trump hitatsika tamin'ny lahady ny parti extrémiste ny Allemagne hitatsika ny Suède ny Italie ny Frantsa moa zany de tena hitatsika koa le izy de manomboka iny zany zay zany no zavatra voalohany manomboka hoe zany itsika afrikanina itsika mainty hoditra de tokony heritreritra hoe tokony hiankina amin'ny heritsika am'izay fa tsy hiankina amin'ny vahiny tsony izy tsy mila atsika mihitsy aka ny farinatsika rany ny eritreretiny Donald Trump ny Ukraine zao tadiavina alaina fotsiny zao ny ina moa ny terrare dia atsika malagasy atsika mainty hoditra no manomboka tonga saina hoe tsy ry zareo fotsy mihitsy tsy ry zareo tandrefana mihitsy ny anampy atsika ary zareo raha mandroaka atsika hoe ndana ho niverina ny aminy fa zay aloha zany ny voaloha ny ohatr'izay zany USAID nidin'ny filoha Trump mihitsy moa le izy satria amin'ny fandanimbola ny fanomezana vola ty atsika de ohatran'izay ihany koa ny FES ny ery ankavia SPD any Allemagne mihitsy no marefo no vitsy mpanaraka zay zany ny voaloha de nidiny le izy fa ny vokatry ny asan'ny FES Madagasikara eto Madagasikara koa no tena manify de manify raha tsy lazaiko hoe négatif satria na tiatsika na tsy tiatsika izany hoe fondation Friedrich Ebert zany dia fikambanana manao politika eto Madagasikara moa tsy de azavaina foana hoe ny fondation Friedrich Ebert tsy manao politika diso zany toko manao politika ny Friedrich Ebert ary tsy vitany hoe manao politika fa manana frehana politika
fireana politika de hoe mpankavy raha ny tokony asan'io Frédéric Ebert io zany a dia tokony manampy ny eran-kavy zay zao eran-kavy ministre écologiste manampy ny eran-kavy ary rehefa tsy misy ny eran-kavy de manangana eran-kavy eran-kavy a ny antoko politika mazava ho azy fa ny syndicat koa ny fikambanana ny marefo ohatra hoe ny mahantra ny vehivavy tsy manambady ny handicapé ny zany ny tokony asany de mazava ho azy fa atao anatin'izay roapolo taona aloha niarahako niasa tamin'ny Frédéric Ebert za moa niofanatao niofanatao dia amiko kosa aloha tena tsy nahavita ny asany ny Frédéric Ebert eto Madagasikara satria tena tsy misy eran-kavy kapitalista indray arany no ampin'ny Frédéric Ebert tamin'izany fotoana zany zavatra ny ainako zany zahay zao ohatra OLTP zany famin'ny VES zay telo zay tafiditra tao anatin'ny filan-kevitra municipal n'Antananarivo dia ireo olona manao mampanao vato miafina indray no ampin'ny Frédéric Ebert de gaga ianao hoe ahoana zany hoe démocratique miresaka tondra-drano ianao sy mifahadiovan'ny tanàna anisy natao hoe ina moa discipline municipale d'hygiène CMH de izy de volatsy toko tsy foroana no nalefan'ny FES tao inona nivokany mbola zao ihany resanao hoe lavadrano ny zany hoe tsy hitako mihitsy hoe inona nivokatry ny zavatra nataon'ny FES teto marina fa nandany vola be nampifanana izy nysasasanazy fa le olona nofanina avy ao atao tena tsy manao le zavatra tokony atao mihitsy no le zavatra nampianarina anay koa tsy mitsany amin'ny frena tankavy mihitsy fa ohatrany hoe outil no namenanay outil fa tsy idéologie mihitsy no namifanana anay ho an'ny toavina raha mahay manokana zany de tsy misy tokony hoe fiatraikany loatra amintsika zay felan'ny FES eto Madagasikara zay indrisy tsy misy na tokony isy ary zany hoe raha ohatra zany naomby ny asan'ny Frédéric Ebert teto ohatra na ny USAID koa de tokony manana firenan-kavy matanjaka be tsika tokony manana syndicat matanjaka be tsika tokony manana fikambanana mpianatra matanjaka be tsika tokony manana toko politika ankavy matanjaka be tsika raha nisy an'izay teto ka niala ny FES tsy misy olana mihitsy satria navita ny asany izy mitoy ny asan'ny FES fa zao izy marefo be mihitsy zahay aloha de tena marefo be mihitsy am'izao zavatra zao am'izao fiainan'izao araky ny nambaranao teo hoe tsy tokony hiankina amin'ny any ivelan'ny intsony itsika raha hoe zao zava-misy ankehitriny zao no jerevana raha ny zava-misy eto Madagasikara ve de avita am'izay hoe tsy hiankina ny ivelan'izay isika raha ny toe-pisainan'ny mpitondra aloha dia mampalahelo fa tena miankina amin'ny any ivelantsika hitatsika zao ny FMI maly tamin'ny 26 février de mahagaga mihitsy le izy satria marina fa namen'ny FMI zany ny vola 100 millions de dollars de mieritreritra zany tsika hoe analefaka ny vidim-piainana io mieritreritsika hoe ampidina vidin'ny pétrole io hoe ampianany délestage indrisy fa tsy zany mihitsy ny zatrisy eo fa vomaika tena mafy ity marina fa mafy kokoa raha tsy nisy an'iny fa efa namaly ny banque mondiale tamin'ireny hoe vomaika koa mafy ny délestage amin'ny heritaona vomaika koa marefo ny olona fitopolo isan-jato anatin'ny fahantrahana zarytsika raha mamokatra marobe ny zavatra tenen'ny banque mondiale teo raha nanome vola ny FMI fa zao kosa aloha afaka mireare kosa aloha ny mpitondra fanjakana amin'izao fa mbola anomen'ny FMI vola satria nisy fotoana ny tamin'ireny 2008 reny tapahan'ny FMI mihitsy ny vola fa le zany de hoe faly fotsiny izy hoe nahazo vola faly fotsiny izy hoe lany tamin'ny fividianana fa ny fiainan'ny vahoaka aloha zao de tena marefo de marefo tena marefo de marefo de eo zany le miantso ny olona rehetrarehetra mba zay mba tovitovy hevitra aminay zany mba andao mba hiaka andao mba hiresaka satria 10 taona ny lany eto amin'ny mampanao politika anao manoloana n'izao zava-misy eto Madagasikara sy maneran-tany zao mety anao ahoana no avin'ity firenentsika ity amin'izay hoe miala ireo mpamatsy vola mifamafao ihany koa ny toetra raha politika amin'izao miankina amintsika vahoaka io sisa raha ohatra tsika vahoaka mbola hisidrika any mbola tsy hivondrona mbola tsy hifampiresaka dia itotonga ny foana tsika fa gidany moa tsika tsy hoe na 100 millions tamin'ny FMI tsika de tsy gidany tsony araka zao tontolo zao fa zay zany tena mba hiantsoko ny vahoaka anatin'Antananarivo sy ny vahoaka Madagasikara raha mpanohitra nareo de andao mba hiresaka hoe andao itsika mba hiresaka hoe inona moa zany no tena azo atao miaraka tsy voatery mitabataba ohatrana eraky ny ainao manjery fa afaka manana zavatra afaka manao latsakemboka manangatanana hoe ndao mba hiresaka satria be de be no menomenina be de be no menomenina fa aveo rehefa hoe andao nao zavatra de tsy manam-potoana an'izany fa
aloha mitabataba fotsiny de ny ho avy aloha zany tompoko de mafy io a efa niteny ny banque mondiale zany a na ny atsika tamin'arivo any na ny andohetra raha de efa kamotsika satria mety hoe tsy mahatoky anay mpitondra koa le izy de eo zany hoe mila miverina am'resaka angakangana mihitsiny satria ho avy ndray cyclone rehefa kelikely a garance moa le tempety miala any a de ahoana indray zany natao de zay le izy hoe tsy afaka niankina ny any ivelany tsontsika rehefa ny toe-pisainana eto aloha zany a de mbola tena manantena be a ny fiantrany vazaha mamarina ny fandaranysika andriamatoa toavina rahalambo mahay raha misy ny afatra ho an'ny mpiaino atsika sy ny vahoaka malagasy a de fotoanan'izay ho atsika rehetrarehetra mponina Antananarivo mponina Madagasikara fiarahamonimpirenena tena milanao zahay satria milanareo zahay a satria misy ady zany nataonay tao amin'ny filan-kevitra de tsy tafavoakanay le izy a de nefa ny mbola misy 10 taona inona ny azo atao miaraka matokisana fa raha za aloha de mbola hitabataba foana mbola ho avy atao amin'ny politisy foana rehefa atsona de anazavanareo ny zavatra mitranga fa mahatsiaro ihany hoe tsy tafavoaka rery a efa niainana nydritra ny 10 taona efa 10 taona zany anatin'ny commune urbaine io a nefa ny dany to tena mitotongana foana ny fiainana de eo zany miantso hoe andao ry a mba hiresaka andao mba hamorona ho avy a andao mba hanova fiainana zao de zao fa tsy hoe afaka 10 taona indray sotra indrindra to ankasitrana feno ianao andriamatoa toavina rahalambo mahay ana anaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana politisy sotra indrindra to amanaraka koa de zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entintsika mamarana indray ny fandarana ho amin'ny androany isaorana feno ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana ho anao amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko